Izay ny amin'iny fa nivoaka androany ity pitsarana tamin'ny raharaha tany Tetsembo-Mangakely. Raharaha faharoa navoasaringotra ny filopan'olona ny antoko Masters Alain Ramarson. 30 volana an-tranomaizina sazy miatra miampy fandoavana onitra 200 tapitrisa ariary. Io no sazy azon'ity mpanao politika ity androany miampy ny sazy efa azony tamin'ilay resaka tany hafa tetsy andoharany fotsy. 30 volana an-tranomaizina sazy miatra miampy lamady 200 tapitrisa ariary no didina voaka ny fitsarana tamin'ny raharaha faharoa mahavoasaringotra ny filompanorona ny antoko Masters Alain Ramarson. Fanaovana osoka tamin'ny fivarotana tany fanana ny fianakaviana Ramarson teny Andoharany fotsy no iapangany ity mpanao politika ity. Laza fa tsy afapo tamin'ny didina voaka ny fitsarana mbaratonga voalohany io ny mpisolovava ny Alain Ramarson ary ampiakatra ny raharaha amin'ny fitsarana ambony. Anao appel la fiakatra fitsarana ambony zany tsy afapo tamin'ilay didy zany ona moa ny afapo amin'iny tsy afapo satria ohatrany biolojika loatra zany dia tia moa zany mba tsy diso tena didy fitsarana dia manao fitsarana ambony mety reny mba ho fanatana ny didy zany ny didy fitsarana moa natao abainy. Mandra-piandry ny valin'ny fangatana famerenana ny fitsarana mbola tazony eny amin'ny fonjana Tanimora i Alain Ramarson.